Efa ndresaka fahasalamana izay ihany tsika dia karakara hetsika kosa ny eo anivon'ny hôpitaly be Filatananao manomboka amin'ny alatsinainy 2 ny volana itony atalata 7 ny volana novambra ho avy zao izany hetsika izany. Lara-paminana napetraka moa ny fampatarana bebe kokoa ny andraikitra izay raisin'ny hôpitaly eo ihany koa ny fanomezana fahafapo ireo marary tsabony eo anivon'izany hôpitaly izany. Lovaramanatsosy Kristina Kotramaga. Mandidina ny 7 arivo sy iray alina ka hatramin'ny 8 arivo sy iray alina isa-taona eo ny isandreo marary-tsabony ao anivon'ny hôpitaly universitaire Joseph Araseta be Filatanana. Nametraka lara-pahamehana amin'ny fahafapo hatran'ireo marary sy hitondra fanatsarana ity hôpitaly ity. Isy arak'izany ny hetsika antsoina hoe Festival 5S izay karakarainy amin'ny alatsinainy 20 sy talata 17 novambra ho avy zao. Fampahafantarana ny hôpitaly dia misy ihany koa ny karazana hoe vavahady misokatra mikasika ny hôpitaly mombamomba an'izay. Fa mikasika ny 5S manokana dia misy fananana napetraka amin'ny service iray avy dia mba misy loka omena an'izay totsika hoe mendrika indrindra amin'ireo service ireo amin'ny fotoana io. Evita moa izany fa nisy vokatra teo amin'ny natao teo aloha ilay 5S fa mahita hoe mbola tsy ampy ilay izy mbola tsy ampy satria rotaona izay nanaovana an'ilay 5S efa nisy zavatra miova ihany amin'ny ataontsika hoe filaminana sy fahadiovan'ny hôpitaly nefa mbola tokony ho ampiny mafimafy kokoa dia izay indrindra mahatonga tia 5S tia any hoe festival 5S tia ho atao. Ka rehefa hanatsarana ihany aza zany ilay hôpitaly efa mezaka izay mba manatsara ny fomba fiasa dia tiana kosa mba raotina ilay fotoana koa mba ampahafantarana ny mpanjifa rehetra hoe inona ny zavatra misy ato amin'ny hôpitaly, inona ny tolotra azy raha-pitsaboana azon'ny hôpitaly mena ny marary sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Vonona ny hanomeny tsara indrindra avy aminy mandritra ireo hetsika ireo ny mpiasa misy 120 misandrahaka amin'ireo sampana manodidina ny 13 ao anivon'ny HCRB. No marina tompon'andraikitra nandritra ny fotoana ihany koa fa ankalaza ny 70 taona nisiny ny hôpitaly HCRB amin'ny taona 13 sy 14.